Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fampatsiavantsika amin'ity androany ity dia mahakasika ny fahitantsika nofy, ireo namantsika, ireo havantsika, ireo sakaizantsika efa nindosy ny fahafatesana nefa mivoaka amin'ny alalan'ny nofy. Satria betsaka amintsika miasa loha ary mandefa fisainana lavitra manontany tena hoe inona moa tiany hatongavana amin'ny fivoahany amin'izany nofy izany. Inshallah tapany voalohany ho raisintsika amin'ity androany ity. Raha misy amintsika mahita havana akaiky, namana na ray aman-dreny io mivoaka aminao amin'ny alalan'ny nofy ka nanolotra zavatra dia midika izany fa hisy fahasoavana lehibe sy tsara ary efa nirininao hatramin'izay ho tonga eo amin'ny fiainanao. Izany hoe fanomezany na fanolorany zavatra anankiray dia midika fahatsarana sy fahasoavana ho avy eo amin'ny fiainanao afaka fotoana fohy na maharitra kely. Raha ohatra indray tsika mahita ny havantsika na namantsika na ray aman-drenitsika efa maty ka mivoaka amin'ny alalan'ny nofy izy naka zavatra tany aminao na mangataka zavatra aminao dia midika izay fa mila doa na vavaka avy aminao izy amin'izay fotoana izay. Ary mila ihany koa ny mba hamohanao swadaka na ihany koa fanomezana amin'ny anarany mba hahafahany mahazo toerana tsara sy milamina amin'ny toerana izay misy azy. Ka ho antsika izay nivoahany izany nofy faharoa izany, misy havana na misy ray aman-dreny na namana mangataka zavatra any aminao dia mba valio hanaovy doa izy ary raha misy moyen ianao dia mamoha swadaka amin'ny anarany fa tena mila amin'izany izy amin'ny toerana izay misy azy ankehitriny. Ny fahatelo dia raha mahita indray tsika havantsika akaiky na olona efa maty niditra ao an-tranonareo ka nakanao na iray amin'ireo ankohonanao nitondra anareo nivoaka n'izany trano izany dia izany dia nofy ratsy kaza tantaraina na ambara amin'ny olona fa midika zavatra ratsy izany. Izay no tapany voalohany tamin'ny nofy fahitana ireo havantsika efa maty. Fa inshallah raha pitso haka tapany faharoa antsika amin'izany rehetra izany. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.